Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy dia mbola ankafalinana indray no alorana anao ny vaovao mahakasika ny metotoetry ny andro ary amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay dia misy an'ity tangolon-drahona tahantsika amin'ny ranomasomben'ny Indiana ity raha mahakasika ny olo zany tamin'ny 4 ora hariva teo dia tany amin'ny 420 kilometatra avaratra tanan'ny Antalano misy an'ity Fohibe izay tahantsika amin'ny sarin'ny zanabolana ity. Makasika izay ihany koa dia mbola mijanona eo amin'ny sokajy izay antsointsika hoe zone perturbée aloha ity tangolon-drahona ity ary tamin'ny 4 ora hariva teo. Izay zany hoe ny rivotra miaraka aminy dia 520 kilometatra isan'ora raha toka ny tafiotra kosa dia 520 kilometatra isan'ora. Raha ny vinavina makasika n'ity andro ratsy ity moa dia tombanana ikisaka mianandrefana hatrany aloha izy atao anatin'ny 420 ora manatona tsy moramora ny morotsiraka avaratra atsinana ny nosy zany ary raha ny tombatombana dia mitombo hery izy hifakan'ny morotsiraky ny manodidina ny Antala iny ho an'ny manodidina ny any amin'ny alakamisy maraina any ho any ary amin'izay fotoana izay kosa izy dia isokajiana ho afeno fepetra amin'ny marivodoza azy. Ao anatin'izay ihany koa dia misy ny filazana fanairana ho an'ny faritra vitsivitsy dia ny faritra Diana, ny faritra Sava, Analanjirofo ary ny faritra Atsinanana tokony hampiatra ny fepetra mifanaraka amin'izay loko maitso izay zany ireo faritra ireo ary indrindra anaraka ny toromarika izay omen'ny manam-pahefana ao ifotony. Raha makasika ny metotoetry ny andro ao anatin'ny 3 andro manaraka kosa dia mbola ny fisian'ity andro ratsy izay tahantsika ity ihany aloha no andrafitra izay toetry ny andro izay ao anatin'izay 3 andro manaraka izay zany hoe amin'ny ankapobeny dia ny tapany avaratry ny nosy misy sitraka ny orana malefaka somary matevina izy aty amin'ny morotsiraka avaratra atsinanana iny sy ny aty amin'ny bony atsinanan'ny nosy mitatra tsikelikely zany makany amin'ny lakamisy zomany amin'ny afovoantany manomkalamy viala zany dia mahazo an'izay orana izay ny aty amin'ny afovoantany iny ny aty amin'ny atsimon'ny nosy kosa sy aty amin'ny andefan'ny nosy aloha amin'ny ankapobeny dia saika mbola homaina hatrany. Rojerentsika miatsipriany avy hatrany moa izay toetry ny andro izay. Ho an'ny rapitso maraina dia misy ny orana malefaka zany aty amin'ny faritra Sava, Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana. Somary mandraondraona hatrany ny ilana atsinanany afovoantany ny vao maraina ary mety arahany herika na hoe orana fanidinify misy tandrivo-drahona ihany koa ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy fa ny ankoatran'izay kosa dia homaina aloha amin'ny ankapobeny. Ny tolakandro kosa indray dia mbola mitoetra ny orana aty atsinanana ny nosy somary matevina izy ho an'ny faritra Sava Diana iny mahazo ny Analanjirofo torak'izany ihany koa dia mbola misy orana malefaka ny faritra Atsinanana sy Vadivavy mitatra tsikelikely zany aty amin'ny afovoantany ny takariva sy ny alina aty amin'ny morotsiraka andrefana dia saika homaina amin'ny ankapobeny indrindra moa fa aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray dia ahitana vidinany ny aty amin'ny afovoantany 420 ka hatramin'ny 520 ny maripana ambony indrindra ny morotsiraka atsinanana kosa dia 30 ka hatramin'ny 230 degré celsius raha toka tafakatra hatramin'ny 730 ho an'ny aty amin'ny morotsiraka andrefana aty amin'ny faritra atsimo andrefana aty izay zany no ambony indrindra 530 degré celsius kosa maheva tanàna manaraka anazy ao. Toy ny toetry ny andro ihany ho an'ny alakamisy kosa indray dia manorana aty amin'ny tapany avaratry ny nosy mantolo iny ny morotsiraka avaratra atsinanana sy aty amin'ny afovoany atsinanana somary matevitevina izay rotsakorana izay manorana ihany koa aty amin'ny ilana atsinanany afovoantany mandraondraona mety arahan'orana tandrivon-drahona ny faritra Melaky tapany avaratry ny faritra Menabe iny mahazo amin'ny bongolava iny mbola homaina hatrany ny tapany atsimon'ny nosy mantolo. Ny vinavina ho an'ny maripana kosa ho an'ny alakamisy dia manodidina ny 320 ka hatramin'ny 520 ny ambony indrindra mbola mijanona ao ambany hatrany zany saona mangatitsika 720 ka hatramin'ny 130 ny morotsiraka atsinanana 230 ka hatramin'ny 730 ny morotsiraka andrefan'ny nosy mbola somary miopapana hatrany zany hafanana izany aty amin'ny faritra atsimo andrefana 730 degré celsius. Amarana ny toetry ny andro kosa indray dia ny zoma mbola mitohy ny orana ho an'ny tapany avaratry ny nosy mantolo mahazo ny Vadivavy sy Fitonany tapany avaratry ny faritra atsimo atsinanana aty amin'ny tapany atsimo Menabe aty sy ny tapany atsimon'ny nosy mantolo no ifandimby ny rahona sy ny masoandro.
Raha ny maripana kosa dia mbola mijanona ho 4 ka hatramin'ny 5 ny ambony indrindra dia amin'ny faritra afovoantany, 5 ka hatramin'ny 30 ny molotsiraka atsinanana, 12 ka hatramin'ny 30 ny molotsiraka andrefany nosy atsimo-drefana trano no misy ny mafana indrindra izay 30 degré celsius izay. Makasika ny tany fahatolon-drivotra kosa indray ary dia nahitana fidinana amin'ny ankapobeny ny tany fahatolon-drivotra Antananarivo manodidina ny fetrany OMS avokoa raha ny rivoretra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetrany antsika ao anatin'ny 3 andro ho avy aloha zany hoe ity tangondrahona ity dia vinavinaina ho antonony amin'ny ankapobeny ny tany fahatolon-drivotra. Dia izay indray ny vaovao makasika ny metotoetrany andro natotrantsika tamin'ity anio ity manasa antsika hatrany anaraka an'izay vaovao izay ary efa misy moa ny page Facebook Foibe famantarana ny toetrany andro, ao ihany koa ny tranokala www.meteomadagascar.mz ary indrindra koa ny application mobile zay Meteo Madagascar officiel. Dia makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray ary ilomalo.